Miterahan Jehova miantsoa ny anarany, atao fantatra ny amin'ny firenena ny asany, mirao azy, mankalaza azy, saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, atao voreareanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an' Jehova. Miterahan Jehova miantsoa ny anarany. Andeha hiaraka hivavaka isika. Andriamanitro, midera sy mankalaza ny anaranao izahay satria mendrika an'izany ianao. Misaotra izahay fa afaka miaraka eto indray amin'ity sabata folakandro ity, dia atolotray izao fotoana izao mba ho voninahitry ny anaranao. Dia aoka anie mba ho tsapanay ny fanatrehanao ary samy haray ny fitahiana avy aminao izay tsirairay avy. Omeo anay ny fanahinao masina dia mba ho masina tahaka anao izahay. Misaotra indrindra Andriamanitro fa amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay. Amen. Araka izany araka izao ihany koa dia faly miarabantsika rehetra indray izay telo minadamy ity sabata tolakandro ity, ary dia endrika falifaly miramirana no iarabanantsika rehetra, na ny kely na ny tanora na ny lehibe miarabantsika dia manao na fedana tompo amintsika rehetra ihany koa. Dia tika ihany koa ny miaraban'ireto namako reto, miaraban'ny Vatsoa sy Volasoa, miaraban'ny Alain sy Volasoa, dia miarabantsika rehetra ihany koa. Miaraban'ny Vatsoa, miaraban'ny Alain, dia miarabantsika rehetra. Mandundunao ampunao Gesù, mi arrimitalo mi ancafiano, feunza milas attenati, mi angiagiano duri. Fuai ni funao, fa easy tunja, fiai mana vavao. Valuni anzuni, resuni tanani, wanoni fitavani. Mandunduna wampuna, ismifu na wasimana, kavali, resani, lefitiavani nufidi. So
anatin'ny fandarina ihany sika ary ao anatin'ilay loahevitra miresaka ny amin'ny fifanakalozana manatantara dia resaka ao amin'ny baiboly hatrany ka tonga eo amin'ilay fanontaniana kilalao ara-baiboly zany sika ohatra alain sy vadisoa mba hampitomboana an'izay fahatakarantsika n'ilay hoe fifanakalozana nisy tao amin'ny baiboly manatantara dia misy lesona foana nefa raisitsika fanandrify amin'izay ka efa vonina daholo sika rehetra ndray anjara hafa kely mantsy ilay loahevitra ary hafa kely koa zany ny miaraka amin'izay kanefa ao amin'ny baiboly daholo ihany ny fanontaniana sy ny ovaliny izay apetraka amintsika dia nohy tsara dia mandray sanjara dia ao ka ny rehetra samy hamalina ny kely na ny tanora na ny lehibe dia tsisy nitsatsaingy ka aloha fa mihainy tsara tsotra ihany izy ity alay tsotra ihany le izy misy olona ny fanakalo zany olona zany ny fanakalo toerana dia izy ary ilay olona andeha hisolo toerana ny benjamina iza ilay olona andeha hisolo toerana ny benjamina solo toerana ny benjamina so dia volasoa fa izy aloha tokony ao amin'ny genesis ilay tantara izy tamindry zareo pirala avy reny moa le izy simona ve maro izy isy zany maro fantatrareo aloha ve benjaminy benjamina ilay kely indrindra ve zandry ny izy moa le nisolo azy josefa moa zany efa tsy otsy izy haintsy izy satria izy le nanatsafany zareo nanao les preuves petero bena mbola disy ihany izy amin'isy rehetra reny ary valiny avy hatrany izy le izy joda joda i joda zany lay rehefa jereny josefa zany hoe efa mifankaty ve reto rahalahy reto manahoana fiovan'ny rahalahany dia fantany josefa tsara ny fitiavan'ny dady any an'ny benjamina dia hoe saborina zany benjamina dia hitany fa tena fankaty le rahalahany narovany joda izy joda hoe alao zaho izy nysolony fa alao izy andeha alao zany ho andevonao fifanakalozana indray nanavitra ny benjamina zay manatantara ary io anankiray io zany tarafatsika hoe mitondra famonjena ilay fifanakalozana sady nahitana taratra fankatiavana koa le izy resaka fitiavana zany toiso ina koa ny fanontaniana manaraka ary sady ao anatin'ny lalao tsika ny mandray lesona inona no ny soloana indray zany eto zay inona no ny soloana fa natakalo na inona le natakalo zany fa i Mose sy Arona ny resaka zay zany zao no apetraka amintsika miresaka momba ny Mose sy Arona tsika dia ny zavatra natakalo tao inona rehetsy sarotra ihany zany alay volasoa ny zareo moa tsy fizokina tsy nanakalo fizokina izy i Arona sy Mose moa izy teo so dia tena manana tena mantsy zao tena diso nefa ny any tokantrano azy efa namaly daholo efa nafantatra daholo na nikizy valiny valiny dia ny vava inona ny vavany vavany tsy hoe nangotana ny vavany Mosesy dia natakalo amin'ny vavany Arona fa raha tadiditsika ny tantara dia votsavava i Mosesy dia nalefa an'Andriamanitra i Arona isolo vava Mosesy eo anatrehan'ny vahoaka ary Mosesy kosa nosolo vavany Arona eo anatrehan'Andriamanitra Exodosy 4:1 andininy 4:40 no ahitantsika an'izay atentsika le voalohany efa nytenentsika Genesis 4:7
andiny vadimy hatrafatelo amin'ny telopolo misy ny tantarany Joda sy Benjamina. Fa le fisoloana vavan'ny Mosesy indray a mpisolo vava zany indray zany mpisolo vava zany tena manao takaly tokoa satria vavany azo no asolony. Ie toizatsika le izy ary mitondra inona moa io e mitondra inona le fifanakalozana izy mirahalahy teo le vava ve fanavotana ihany koa zay mitondra fanavotana mitondra tombontsoa zavatra tsara zany a no kasain'Andriamanitra ho tanterahana satria hanavotra ny zanak'Israely. dia mba mandray lesona zany tsika rehefa mba misolo vava rehefa mba miteny ianao dia mba aoka hitondra soan'ny olona zay indrindra satria zao mihitsy ilay zavatra ndraisana dia zao mihitsy olo dia misolo vava ianao nefa diso sololaingy dia lasa misololaingy. manaraka indray ary ny solo aniza i Estera ny solo aniza i Estera tonga dia mahay be mihitsy ny any tokantrano nareo koa ve zao tonga dia mahay be tonga dia noko fa mahay amena valiny ny saiko zao dia satria ny rao Estera dia sy ny mpanjaka ny malaza dia solo amin'ny mpanjaka ave ny Estera solo mpanjaka sa hoe ahoana toa dia tsorarany tonga hoe dia vatsoa ny volasoa tonga dia amaly an'le izy fa izy nge Estera ny soloany Vasti zay indrindra satria Vasti ny vadan'ny mpanjaka teo aloha dia nisorona izy a dia Estera indray a no takalony aizany toko sandiny mpanjaka amin'ny Estera toko faharoa andiny fa 17 no misy an'izay mitondra inona indray ary ty takalo anankiray ity farany fisoloana azy inona nitonitarika inona le izy ay le Estera teo mitondra fanafahana mozy mitondra fanafahana ny vahoaka jiosy tamin'izay fotoan'izay a ny natonga ny Estera teo amin'ny toerana io fanontaniana farany a nisy ankizy voalohany teto amboniny tany tamin'izay a dia nisy zavatra nitranga taminy a dia maty izy dia nasiana solony izy ary le iza le ankizy voalohany zany hoe zanaka voalohany a izay maty a dia iza le solony olona roa indray zany ny fanontaniana iza zao zay ankizy kely be za moa fitenin'ny ankizy azy ankizy mbola kely be tena kely mihitsy za moa le ankizy resany tokoa dia mety hoe fa izy ny zanaka voalohany dia mety mbola tanora tao anatin'ny fahatanorana izy tamin'izany fotoan'izany mbola anatin'ny zanaka zany fa mifantatra ihany le izy asivo torevitra kely kosa aloako betsaka ihany kosa ny le ankizy ao amin'ny baiboly asivo anankiray fotsiny teny zanaka voalohany hoe tsy tena voalohany be ngamy zany anisan'ireo voalohany zany ankizy voalohany teto ambony tany mihitsy io ataontsika hoe voalohany-dohany ara voalohany-dohany aloha zany toa dia abely marina ve zay mihitsy satria izy maty avy eo le nivonoakainy dia iza ny solony izara ny solony iza zao tonga dia hainy zareo iza le izy solo isolo ve tsy misy mbola tsy solo ana tsirabe ny mena valiny alay iseta no solony abela voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra Genesisy solony abela Genesisy tafavatra andiny 20 ary matetika tokoa ny anarana hoe solo ary izy zavatra solo tao matetika nisy anakabeany solona tao zany zao anisan'ny fifanakalozana manatantara ao anatin'ny baiboly mety ao amin'ny fiainantsika mety isy anana an'izany hoe fifanakalozana izany dia nanahoana le izy mitondra sove sa nanahoana ny fisotran'le fiainana avy ao iny ary volasoina ny programmantsika manaraka aloha mandeha aloha isika isento kely amin'ny hira dia mangataka hira avy eo amin'ny toky ao amin'ny lafiny ara-teknika ao ary manasantsika foana iompo anatin'le hira mba samy ahita ny fifaliana ho entan'izany dao ary
ezakao niana mafy ny finoko anao riray kanao mornao mafy fa izao de zanakao vononao ny hijoro isaina mafy zay fazoko Surur ni paradis fatazaku Yudina de sanachi vita dina vita voadignati zay ny amin'ny raha iny a dia toy an-trano koa ny fotoanantsika zany amin'izao sabata tolakandro ao dia makasitraka antsika rehetra aloha tsy misaraka amin'ny radio azisa sy ny tambajotra ihany koa izay ahafahantsika manaraka an'izao fandaram-potoana ny sabata tolakandro izao a miaraka amin'ny volasoa vantsoa toky etsy amin'ny lafiny teknika etsy andeha toizantsika ilay loha hevitra fifanakalozana manatantara toizantsika ilay resaka vantsoa tsika Alain Francos volasoa rehefa miresaka amin'ity fifanakalozana ity dia ny tena manatantara indrindra ary makasika antsika tsirairay indrindra dia ny fanakalozana izay nataon'i Jesosy. Tsika ny tokony ho very, tsika izany rehefa tafiditra tamintsika ny fahotana tamin'ny alalan'ireo ray aman-dreny be atsika dia tokony ho faty mandrakizay isika. Dia nomen'Andriamanitra ilay zanany lahatokana mba tsy ho very isika izay mino azy. Ary izay fifanakalozana ngeza be izay a tena tokony tsy ataontsika mbanin-javatra mihitsy satria nafana namonjy atsika ilay izy ny solo ny fahotantsika izy maty ny solo atsika teo amin'ny hazo fijaliana izy be da be mihitsy ny toko sy andiny malaza an'izany a ka tsy ho voatanisantsika eto daholo angambany fa misy maro be izy rehetra dia aleo efa tonga dia ataontsika lalao a tadiavintsika ny tokantrano any fa izao ny jaonina toko 10 andininy faraika ambin'ny folo dia milaza fa Jesosy no mpiandry tsara ary izy a manolotra ny ainy
hamonjy ny ondriny. Vitany mihitsy zany manakalo ny ainy mba hamonjy ny ondriny, dia ohatran'izay mihitsy ny fitondrany atsika. Meny mihitsy ny ainy mba hamonjena atsika. Dia izay mihitsy ny dikan'ilay fanatitra ihany koa, satria misy takalo ao. Ny fanatitra no natakalo ny otan'ny olona, dia mampiseho an' Jesosy mandrakariva moa ireny fanatitra hodorana sy ireny zavatra tandindona teo amin'ny zanak'Israely ireny, dia takalo ny aintsika, takalo ny fiainantsika manontolo ireny. Dia izay fanatitra izay zany dia ireny koa zany dia fifanakalozana zany izy ireny mba hamonjena atsika. Eto zany ilay an' Jesosy moa zany ilay takalo eto dia ilay fitiavana agape. Zany hoe misy zavatra afoy. Izay zany tena fanomezana sy takalo tena anisan'ny nampiavaka an' Jesosy. Nafoiny ny ainy, nafoiny ny lanitra. Inona koa no nafoiny? Nafoiny ny voninahitra, nafoiny ny anjely dia niaraka tamin'ny olona izy. Marobe ny zavatra nafoiny. Natakalony mihitsy zany. Natakalony zany. Zany hoe raha tany volamena zany no hitsahana ao an-danitra dia tanytsika tetỳ amin'ny vovoka no nitsahana. Mamperitreritra. Jesosy zany modelin'ny fifanakalozana tena tsara. Dia tiany mihitsy ntsika raha mba hanao an'izay koa, satria izy modely, dia tiantsika volasoratra ka hoe mba hanandrana an'izay zany hoe mba hanao an'izay koa amin'ny fifandraisantsika samitsika. Satria ozy ao amin'ny Jaona 5:10, 7:20 hoe Jaona 5:10, 7:20 dia hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny zakay zany. Raha ohatra ka tiantsika ireo namantsika dia tsy mitandro ny aintsika isika mba hamonjenan'izy ireo, mba hizaran'izy ireo ny fitiavan'Andriamanitra. Izay no mahatonga an'ilay fifanakalozana hoe mitondra famonjena. Dia misy anankiray koa ity izay tiako zaraina amintsika sady saika adiniko ilay izy. Ny Andriamanitra dia tia manokana ny kamboty sy ny mpitondra tena. Dia misy toko sy andiny anankiray izay tena nanaitra noabolana toko 7:20, 1:10 volasora azo ny volasoa-vakiana. Oabolana toko 7:20, 1:10 sy ny 1:10. Oabolana toko 7:20 dia ny 1:10 sy ny 1:10. Zao ilay voalaza amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manakisaka ny faritany ela ary aza manitatra mankamin'ny sahany kamboty, fa mahery ny mpanavitra azy, izy no misolo vava azy amin'ny adiny aminao. Misolo vava. Azonareo? Misolo vava ny kamboty amin'ny adiny Andriamanitra. Dia ohatran'izay ihany koa misolo vava atsika eo amin'ny ady izay atrehantsika koa. Fa raha misy ady atrehantsika zany ka isika no tonga dia hiditra an-tsehatra amin'ireny ady ireny dia tsy afaka nisolo atsika Andriamanitra. Fa raha tiantsika zany no hoe mba hanana an'izay mpisolo vava izay, mpisolo vava atsika eo amin'ny ady sy eo amin'ny zavatra atrehantsika, ny ady sarotra izay atrehantsika, dia aleo miantso an'Andriamanitra, dia aleo mangina. Izay mihitsy manko ilay nataony hoe ianareo angina fa izao ny ady. Mampatsiahy aloha hevitra na conférence famelabelarana ratsoratra masina ilay resaky vatsoa teo. Ohatrao ny lohaten'ilay izy hoe ny akanjo ny sany ahy. Ny akanjo ny sany ahy, izay ilay lohahevitra zany. Dia mamperitreritra be ilay izy satria misy akanjo anankiroa zany. Dia ianao manana ny akanjonao, Andriamanitra manana ny akanjony. Dia ny tena zava-dehibe nefa dia hoe nesorina ilay akanjonao dia nampitafiananao ny akanjon'i Jesosy. Akanjom-pahamarinan'i Jesosy tena takalo tsara be ihany koa zany. Ka aza dia ilay akanjontsika zany no hoentina, fa raha mbola misy fotoana dia ataovy ny takalo dia mbola misy fotoana takalozy ny akanjom-pahamarinan'i Jesosy. Zany mihitsy. Misy safidy izy io zany safidy ny tena mahazava-dehibe anazy na ianao anakalo amin'ilay tsara na ianao tsy anakalo. Eny ary izay indray ny dinikitsika
tapany faharoa tao anatin'nyity loahevitra hoe fifanakalozana manatantara ity fa andeha toizantsika amin'ny fotoana volasoina zao no manaraka ao manaraka zany zao a dia lefa andrasantsika rehetra mba amehezana sy amoahana anasongadinana an'izay lohahevitra izay a dia ilay efa andrasan'ny ankizy kely indrindraindrindra dia ny tantara dia hoarahantsika ndray asa re inona le zavatra hitranga eto aloha le zay telo miadakora mbola mametram-panontaniana dia raha tsika mijery izy zao daoary Ti mai sei la fatina del dopo, su quella che
raha izay zany fanehany a dia efa mifanaraka foantsika hatramin'izay tsika rehefa mifanaraka fa zay tsy mankatao dia atao ahoana fa tsy mahazo zavatra ay be zany soa zao efa tenenina foana zaho zao nefa ny avy any an-tsena mividy goûté tsy mahazo zany soa zay sady zay le izy zay losa amekapera losa ame zay ka rehefa mifanarana le zany zao vaky daholo ny entana fa misy goûté cadeau zay ho an'zy indry efa ao an-dakozy ao zay fanananareo mianadalo a fa zao anasoakan'le goûté a tena mandrenaka mihitsy nareo tsy mate ameninina mihitsy nefa le goûté zao efa voavidy nefa goûté tsara be mihitsy ka efa zay fanarahantsika e azo soa ve zany goûté otrika andafy zao zao soa na makentana dia soa zany tsy mahazo goûté otrika andafy ay mianareo fa zany le jerany goûté ay mianareo mitanakaotanare soa ay mianenao ambony eo tao manango na kivita manango na dia lasa zany zany so mahazo rehetra tao akatiny rehefa diamant sara dia sara dia lasa soa zany zao tsy mahazo zavatra lama zereo le izy fanambaranay dia ty tetao voatery dia ty ka simba zao ty zao jereo simba tanterana mihitsy nefa ny goûté efa voavidy tsaiko aloha fa zao tsy mahazo i so eo atao goûté eo izy anasany ty satria za rehetra zany mandrapalaminareo mianadahany io tsara dia karakara sakafo azo jeraka mihitsy manitsy merci maman tenenareo fa io kilalao eo a dia sorona tapa tsisy mahazo milalao atao efitra fandraisam-bahitsy azo ziry koa zany ie za moa zany efa mahazo foana foana mahazo kapô fa petrano ka miasa teo karakarina fa mahazo fanomezana dia voarona tsara atao petrano dia vazaka ino nasiray zay efa vazaka izy manitsara ka tiany goûté ty dia andao anina ka tsy anareo zany ty fa isoara nefa nysoa anahy dia zahaitsika soa ty fa satria zany ty diso kanefa isoanay tenena isoanay diso sady tena marinakoa tsy hoe za ty gita teo izy efa tena goaty tena mety loaty ndray izy ilana izy zao a tansoa za zany tena mieritreritra hoe tena zava-dehibe mihitsy natao soana dia lasa zandray nahazo biscuit tsara be dia misaotra ny soana fanazana zany arany a dia misaotra koa gita misaotra ny sosay sady koa reny satria izy nosoatsika dia angalako anankiroa fotsiny ty any eny
da mety soa daholo ny ambony tsy mariny ansony aminy a satria soa tena nanavitra dia aleo mety soazany ka zany mihatra ndray ny tenitra manaiky azany isy raha tsy efa manjery andao hoanina ny dia hoanina ry satria tany manao hoe hoanitsika miaraka atao ameno ny fona hasoavana
amin'ny fofeno fifaliana indray no andorana ao antsika ity tony kalo anankiray nampitondraina ny lohateny hoe takalo tao Getsemane. Ity efitrano ity no Getsemane anio. Anolorako aminao zany tebitebitsaiko, amborako ny foko fefareraka ny aiko noho ny adiny ifandimby mila ndrobaka azy eo. Etsy ambony farafara ireo mpianatra malala efa trotraky ny ady samy reniko ny tory, dia sondriana mafery tsy matsiaro kely akory, fa mbiakoditra ny ady andripaka hanala. Ity loaliko malemy mangovitry ny fahotana no iriko androany isolo ny loalika, ary reto molotro aza tiako mba horaisinao, mba ilaza tsy miambatra ireo toetra ratsy alana. Satroko aza raha izao lay tsy mipizotory, ny eritreritra atao tsaiko ireo namako mahantra ka anomany ity tena hiakitra ny Yeso ratra tsy amalina aneo fanoherana akory. Nefa ety izao raha voatohina, tsy miambatra na miondrika isaina mba hivavaka ifona ary koa mba hitaraina, fa ny maika tao ambavako dia ny meloka sorohana. Jesosy io, tiako androany raha ity foko no Getsemane anovoan'ny hafa tsy mandre, ka ianao mifona ho ano tsinjoko ao ane, mivavaka mivalo eny mitoloko. Dia inoko fa ho tsapako amin'izay ny amonjy retsy namako vesara trosa miavosa. No manosika anao ka hanosika kanosa mba hivavaka ho azy ireo, vonjinao koa riray. Mpanoratra Ranoery. Mety kivigny fonao mandalo ihany izany fizaona ataovy ando, tiany tompo ane ianao. Vaovao isa-maraina ny famindram-pony, izany nopozofo lehibe, ka aza mitaraina erezo zany ity, sahianao mihira hoe ny fahasoavany Jesosy no natoizao ay, ny fitiavany lehibe tafinya ade tsy mendrika zao, efa nisaino zandriny tsy mba mpanompo itsonane, fa opiray lovaminy na dia andalo fitsapa de tsy hokivy ao, na ho fiakarana malao de ho mpandresy sini tompo lehibe, nefa mitarika nidy mandrapatonga koany edena vaovao. Fa mampaheranao ao hoanao zay kivampo, o mahereza mivava ny olana rehetra voavahany avoko, Jesosy no tompo tsy mandao. Vaovao isa-maraina ny famindram-pony, izany no
toizaoay mifitahiny leibe nonotafiliay made tsy mendrikazao efa nosaino zandriny tsy mampanompointsonize fa opiray rovaliny na de handalo fitsapa de tsy okilyaao na o fiakaranamala de o mpanjesiao satria ny tompo leibe nefa mitarikanidy mandrapatonga koany e tena vaovao satria ny tompo leibe nefa mitarikanidy mandrapatonga koany e tena vaovao. Amen. Tsy lasa kory zahay telominadafa mbola etiany a dia misaotra antsika ihany koa miaraka aminay mandraka hariva le to izantsika ny fandaram-potoana volasoa tsara ka mamiditra amin'ny lalao ara-baiboly indray sao ie zay moa no anamafy ny fahatakarana ny aloha hevitra ary ampitombo ny fahalalana ny tenin'andriamanitra dia efa fonina taolondray ary ve tsika rehetra eny ary misy fanontaniana anakefatra indray rehetra ialainy sy vatosoa ve fonina ie amin'ny akapobeny zay famaran'le namana teknisianina zay amin'ny akapobeny zay foana isaky ny anontaniana izy eny zay fahavinonan'izay ary no irosotsika ka ao anatin'ny ilay lohahevitra ihany a le hoe fifanakalozana manatantara dia ny voalohany ary izy ty a fifanakalozana hafa kely tantara anankiray ao amin'ny baiboly mitantara ny amin'ny takalo toerana izay nisy teo amina biby anankiray sy tovolahy anankiray azonareo an-tsaina ve biby zany natakalo olona zany sa olona natakalo biby sa biby natakalo olona olona natakalo biby dia avy eo biby natakalo olona ay mazava olona natakalo biby moa dia rehefa avy eo dia le biby indray natakalo olona azonareo an-tsaina ave hoe iza lay olona amantarantsika an'ilay tantara mahay alafonkoa ary ve zao mahay tsy tokony hoe isaka aloha zany zay marina ve namana toky marina mahay be fa ny toko sy andininy tsy fatatra hoe iza zany vatosoa volasoa genesisy en genesisy ny misy azy a toko faharoa ambinifolo andininy fatelo ambin'ny folo ka tamin'ny voalohany izy a olona aloha satria biby aloha ny tokony teo e tokony natao dia izy zany ny nakany toerana dia biby natakalo olona fa rehefa nan'olon-tena izy a dia natakalin'andriamanitra n'le biby tokony eo amin'ny toerana ihany mahafinaritra iny a tena mahafinaritra ary mampitebiteby anah manokana mihitsy tantara iny a ary anisan'ny sady anisany tondra famonjena somary tadity matsy ny fitantarana azy io hoe izy io zany tena efa tena tamin'ny ora farany mihitsy vao mipotra le biby zany hoe le antsy efa nitsangana zay vao nipotra le biby mahafinaritra hoe tia nitakalo ny fahazavonoana io tsara be le tantara ary mampitaitena koa le lalao ara-baiboly ataony volasoa manaraka dia biby dia biby dia olona ity manaraka ity ihany koa dia nahatonga fitaintainana mafy tao amin'ny ilay olona niaran'ilay fifanakaloza toerana indray koa izy ity a tamin'izay fotoana izay dia fotoana le atsotsika hoe andro ray toazato dia ny zareo tamin'izany surprise ilay hoapakarina fampakaram-bady moa zany le resaka dia nisy fifanakaloza toerana tao anatin'ilay fanambadiana tao kanefa tsy fantatr' ilay mpampankatra dia iza daholo indray a ireo nampifanankalozina tao anatin'ilay tantara
ohatra nisy mahalasa be ny saiko satria fanakalozana zany izy ty resaka fanambadiana siraloha le izy fa samy olona samy olona fa am'le fanambadiana malagasy mantsy zany tadidiko hitanareo le efa tonga eo zany le lehilahy de hoe ty ve de potra vany le olava de tsy io de tsy mety mihitsy io de arito ve de tsy atakaloko an'io mihitsy izy ka fa izy hafa mihitsy nefa mba tsara daholo le mipotra zay fotsiny tao an-tsaiko fa le izy efa surprise fa nisy ony zany ony indray aloha fa tsy fantatro ny mety hoe tena famarinany hoe rehefa mipotra le anankiray de tsy maninona fa aloha io ary de fanakalo de tsy nanaiky indray hoe zany tena izy de zay le takalo tonga de fantatrona le atao baiboly ary mandeha le resadresaka gambany fasary volazo azokantoka efa samy namaly sika hoe iza le nampifanakalozona toerana tao zany de tsy iza moa fa piravava ry zareo de leasy rahely jakoba zany le jakoba le mitainitaina be tao anatin'le de avy eo diso fanantenany zay le fifanakalozana ndresantsika tany am-boalohany rehefa tsy mety izy io de miteraka fahadisom-panantenana de hoe naona kosa raha natakalonao an'ity tsy tingy le izy de voaterina nompo indray zay moa no tamin'izany fotoana zany manaraka andray ary nisy takalo nataon'ny vadiny Samsona tsotra kokoindray le fanontaniana takalo nataon'ny vadiny Samsona iza le izy ay ve vadiny Samsona koa nanao takalo le rafozany satria rehefa miresaka Samsona de Samsona foana ohatra tena misongadana aiky mba resahana koa ny hafa taditsika ve zay tantara zay ary izy io nisy fadisom-panantenana goava be toa de valio ary zany volasoa ohatra mahay andisa mba ndolohany taniny sa tsika any tokantrano efa samy nanomehany koa taditsika ve aloha le izy sa rehefa Samsona de le izy ny lava volo sy nanjerany volony lava ny takalo de lasa volo foy eny ary le izy zany satria moa tsika rehefa miresaka Samsona de ohatrany hoe resaka vady tonga de any foana ny resaka de ohatran'izay mihitsy na tonga ny volasonana hoe vadiny Samsona fa tena zay mihitsy le resaka tao anatin'ny vadiny Samsona tao zany no misy an'le olana de rehefa nandeha tany Samsona de niverina de natakalony rafozany vadiny neny olona le zanany le tena vadiny Samsona zany tameny ny namany de le zandra indray io izy zandra fa inge tsara de io nge mety aminao de tesitra be Samsona satria diso fanantenana izy de migafy Samsona tsy tantaretsika le gafiny efa nataotsika lalao ary rehefa raha am'izao aloha zany de miakatra fitsarana le resaka fa izy ary le izy afa-po zay le valiny izy miravavy le ny fanakalo pirahavavy ihany koa ary zoky zandry ihany koa ao amin'ny mpitsara moa toko 520 tena andiny ny voalohany sy faharoa no ahitantsika an'izay de ampirisihina foana sika mba hamatika ny baiboly amantatra ny tantara fa mana tantara koa iny toejavatra anankiray matetika zany ohatra hoe pirahavavy foana le mifanakalo eto de mizatra misy koa resaka vady io fa zany akory tsy midika hoe zay pirahavavy rehetra de mifanakalo vady fa anisan'ny mahazatra amin'ny pirahavavy ny mifanakalo akanjo nareo manatsikatra zany de mifanakalo kiraro ohatran'izany de misy fotoana efa vita mihitsy ny takalo ity zany atakaloko anao raha reny moa zany indrindra tsy de tena mifanakalo loatra fa iraisany ny azony zavatra rehetra iraisany raha pirahavavy izy de iraisany zavatra rehetra an'le ray ihany ny anankiray fa ny pirahavavy matetika efa omeny an'le ray zao le izy atakalo de otaty ihany ka tsy de efa omenao anaty de manome tsy fofoy teraka bibilava azy ny ankizy kely tena lesona aloha zany de
zavatra fifanakalozana zony zany dia mitarika fahadisom-panantenana mitarika zavatra ratsy foana zay zany mila tandremana tsara eo amin'io resaka fanakalozana io resaka safidy le izy a safidy le izy kanefa ny any vokany a no hoe mety ho tsara mety ho ratsy zany amin'ny resaka fifanakalozana volasoa ie fanontaniana farany ilay fifanakalozana manatantara indrindra ary vao miteny amin'ny loha hevitra dia izay ny tonga ao tsy antsika tsirairay avy iza ilay nanakalo inona tamin'iza sarotra zany tonga dia haintsika izany raha vao resaka fifanakalozana ny loha hevitra iza ny nanakalo inona tamin'iza vao tena kasy dia tsy akoatra manao za tena tonga dia tsy hitako izy efa nahitsika teo hoe Arona sy Mosesy efa nahita olona ny fanakalo hoe Joda ny solo natakalo ny tena no misolo any Benjamina dia rehefa miresaka an'izany ao amin'ny baiboly a dia izy mena sy papakely ary sika pirahalahy indray ty resaka izy mba pirahalahy kosa minao fa tsy vady tsony zany ny resaka kehitriny a pirahalahy ny famitaka isa pirahalahy ndray tsy kombakomba isa iza no nisolo ahoana moa izy teo iza no nanakalo inona tamin'iza toerana mihitsy zany toerana tonga dia efa hainga amin'izany Alain Franco sady efa mahay be efa mamaly daholo ny any tokantrano any dia tsika ranga mampifilafila andeha mentsika valany volasoa tsy izany fa i Esau sy Jakoby ina natakalony zareo fizokina haitsika loatra izany tantara izany raha vao resaka hoe fanakalozana dia hoe natakalo ny fizokina dia natakalo iny be zavatra nataon'zareo dia nisy teo zavatra maro koa maro mihitsy namaraka an'izany fanakalozana fantatra fotsiny fa ny fantatra fotsiny volasoa dia ndray zokony ray zandriny dia le zandriny teo zokony dia fanakalo dia lasa dia misy zavatra tiana ho azy ao tsodrano inona be dia nefa ny any teraka olana tsy tsaramaso natakalo tsaramaso koa le izy voanemba fa niteraka olana foana zany le izy taty afary teraka olana satria diso le safidy ie sotra ny volasoa inona hoe nampitombo fahalalana indray isika taminatin'izay dia araka izany dia mbola hitombo ihany ny fahalalantsika hiaraka hianatra tenin'Andriamanitra indrayntsika mba hampitombo ny firoantsika menakavy dia efa vonimbonina ny tompona andraikitra ny amin'izay dia arosontsika vetrany izy dao ary faly mifankahita amintsika amin'ny alalan'izao fandarana manokana izao ry mpiainy malala ary manasa antsika rehetra mba hanaraka izao fandarana mamitsika fandarana efa mahazatra antsika izao misy afatra lehibe izay tian'Andriamanitra ampitaina amintsika amin'ity fionantsika ity afatra manandanja ary azo lazaina fa iankina ny fiainam-pivavahana ny fiainam-pinoantsika mihitsy mandritra ny fotoana izay andalovantsika eto amin'ity tany ity mitondra ny lohateny manao hoe fiainana manome voninahitra an'Andriamanitra zava-dehibe izany loha hevitra izany ary manandanja mihitsy ny amin'ny maha kristianina antsika dia inona no tian'Andriamanitra holazaina inona no tian'Andriamanitra ambara amin'izany loha hevitra lehibe izany alohan'izany anefa dia asaiko isika rehetra mba hiaraka hivavaka isika ray tsara indrindra ny an-danitro misaotra anao izahay fa mamindra fo sy miatra ianao ray ny fiadanana ray ny fahasambarana ray ny famonjena koa indro avy manantona anao izahay ary amin'ny alalan'izao fandarana izao amin'ny alalan'izao afatra sarobidy izao dia vonina anokatra ny fonay mba hiainona ny teninao koa dia mitenena ary fa vonina hiaino anao izay Jesosy malala
amin'ny anaranao reryany no anonana izany vavaka izany amen. Fiainana manome voninahitra an'Andriamanitra. Inona no tian'Andriamanitra horesahana amintsika? Karazam-piainana manao ahoana no tian'Andriamanitra hiainantsika olombelona izay tsy iza fa zanak'Andriamanitra, noharian'Andriamanitra. Isika manko dia noharian'Andriamanitra araka ny endrik'Andriamanitra, noforon'Andriamanitra araka ny tareny, ka araka ny ao amin'ny Genesis 2:4 Genesis 2:4 dia zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Raha ny fahafantarako azy dia efa haintsika rehetra tsy enjery io andininy io. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Genesis 2:4 manao hoe: ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka. Genesis 2:7 mbola toizany ihany io fanambarana io. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Zay zany no drafitr'Andriamanitra tamintsika olombelona, mitovy endrika amin'Andriamanitra, mitovy bika amin'Andriamanitra. Raha zavaina tsotsotra zany dia tahaka an'izao ny sary anohatra. Andriamanitra dia misy maso mitovy amintsika olombelona, mitovy aminao. Misy orona mitovy amiko, mitovy aminao. Misy sofina mitovy amiko, mitovy aminao. Misy vava, misy tanana, misy tongotra, misy fono-tempo. Izany hoe dia tena ny rafi-batana ara-pizika zany dia itsika olombelona izay mihitsy Andriamanitra. Tena olombelona mitovy amintsika Andriamanitra. Saingy izy Andriamanitra, izy mpamorona, isika dia ny foron'Andriamanitra. Ary ny drafitr'Andriamanitra, ny programan'Andriamanitra dia ny antongantsika menakava olombelona zay ny foron'Andriamanitra mba hiadana, ho sambatra, anana filaminana, tsy misy tebiteby. Zay no programan'Andriamanitra tany am-boalohany raha namorona antsika olombelona izy. Zao manko no voalaza ao amin'ny Genesis 2:4, Genesis 2:4 sy ny 7. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Genesis 2:4 ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra-lehilahy nanao hoe: ny hazo rehetra ao amin'ny sa dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy aza hinanana, fa amin'ny andro hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Amin'ny fotoana anafaran'Andriamanitra any Adama io zany dia mbola tsy misy fahafatesana, mbola tsy misy fahoriana, mbola tsy misy fijaliana, mbola tsy misy aina nafoy na raha latsaka. Ka izao eritrereto ane zany hoe tsy nihinana an'ilay voankazo i Adama sy Eva. Hatramintsika miteny izao ny taranaka mifandimby rehetra dia eritrereto hoe tsy tonga teto amin'ity tany ity ny fahafatesana, ny aina atao anatin'ny fiainana sambatra, fiainana miadana isika. Ary zany mihitsy no programan'Andriamanitra. Zao no voasoratra ao amin'ny Jaona 1:4. Filazantsara nosoratan'ny Jaona 1:4. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany andalana izany. Izy no nisy mpiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Io Andriamanitra io zany, Andriamanitra ivavahantsika io, dia izy no fototry ny fiainana, izy no fototry ny aina. Ka matoa zany velona eto ambonin'ny tany sika, matoa nateraka ireo ray aman-drenitsika, na matoa misy eto amin'ity tany ity, amin'ny planeta tany ity, dia izao sitrapon'Andriamanitra ny hahavelomantsika. Na ina antony nahatongavantsika teto amin'ity tany ity, na ina antony nahaterahantsika, na tamin'ny fomba manahoana, na tamin'ny fomba manahoana fisintsika matoa tonga eto an-tany isika, dia sitrapon'Andriamanitra. Izy no nisy ny fiainana, ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Zao koa ny voasoratra ao amin'ny Salamo. Andeha vakintsika ny tenin'Andriamanitra. Salamo 4, 4 sy ny 5. Salamo 4,
andiny efatra sy ny fandimy vakina amin'ny anaran'i jesosy inona moa ny olona no atserovana ho azy ary ny zanak'olona no amangina ho azy efa nataonao ambany kely no andriamanitra izy ary efa nosatroanao voninahitra sy fiandrianana izy ny tena programan'andriamanitra zany ry mpiaino malala dia isika olombelona manam-boninahitra isika olombelona be voninahitra tsy miankina amin'ny fananana na miankina amin'ny voninahitra na miankina amin'ny fahefana fa ny programan'andriamanitra dia ny atonga ny olona tsirairay avy manam-boninahitra zany no namorona an'andriamanitra antsika olombelona manam-boninahitra tsy tokony hoe olona mihetry voninahitra izany na olona mahatsiaro tena fa ambany na olona mahatsiaro tena fa tsy misy vidiny fa raha izay nataon'andriamanitra dia olona manam-boninahitra nosatroan'andriamanitra voninahitra ny olombelona tsirairay avy raha tafalatsaka tsara ao am-potsika rehetra izany programan'andriamanitra eo amin'ny fisintsika tsirairay avy eo amin'ny fahavelomantsika eo amin'ny fiainantsika dia hahatsapa isika fa olona manana tombambidy manana lanja ambony dia ambony araka ny nanaovan'andriamanitra azy ary tokony ho tsapantsika tsirairay avy zany aoka rotadidy manomboka androany aoka hipetraka ao an-tsaintsika fa ny namoronan'andriamanitra antsika dia mitovy endrika amin'andriamanitra taren'andriamanitra ny tarentsika ny rafibatany ara-pizika ananantsika dia mitovy amin'izay koa andriamanitra ny faharoa dia izao no arian'andriamanitra mba olona manana voninahitra lehibe isika olona manam-boninahitra manana ny haja ambony dia ambony ary io voninahitra io dia tsy miankina amin'ny arena tokony ananantsika tsy miankina amin'ny fahalalana na ny fahaizana ny diploma ananantsika na ny fahefana matetika manko zany no indraindraintsika matetika satria manam-bola be dia mitombo ny voninahitra satria manana fahefana be dia ino no atao hoe manam-boninahitra satria manana diploma na fahaizana be deabe dia iny no voninahitra ilaina izany fa eo amin'ny programan'andriamanitra dia olona manana tombambidy ny olona tsirairay avy noho izany ary dia inona no fitondrantena inona no fiainana inona no toetra tokony asehontsika manoloana izany voninahitra omen'andriamanitra antsika izany manoloana izany tombambidy lehibe ambony dia ambony izay nomen'andriamanitra antsika izany manana programa manokana ho antsika andriamanitra zao no ambarany tenin'andriamanitra efa nivakitsika tao amin'ny genesis toko fa 2:9-10 sy 7 teo ny baiko any adama andriamanitra ny amin'ny hoe aza hoanina ny hazo eo ampivoan'ny sa fa misy karazan-kazo be dia be azona hoanina ka raha ohatra ka nona ianao na nona ianao na misy etaeta mety hazo anao dia ireo ny karazan-kazo rehetra azona hoanina avokoa karazan-kazo rehetra raha ohatra ka te hinana voankazo mamy ianao ohatra dia iry misy karazana voankazo mamy raha te hinana voankazo misy rano ianao dia iry misy karazana voankazo misy rano azonao hoanina avokoa fa izao misy anankiray dia ny anarana izy io fahalalana ny tsara sy ny ratsy io no azo hoanina aza hoanina fa amin'ny fotoana izay hinananao azy dia maty tokoa ianao nanome fepetra zany andriamanitra nanome baiko andriamanitra nanome didy andriamanitra ka ny fanarahana an'io baiko sy didin'andriamanitra io no tsy ambaratelin'ny fahombiazana io no tsy ambaratelin'ny fandresena eo amin'ny lafim-piainana rehetra andeo mariantsika kely ny fanambarany tenin'andriamanitra fa izao nomen'andriamanitra voninahitra nataony mitovy aminy aloha i adama sy eva le olombelona voalohany mitovy endrika amin'andriamanitra araka ny taren'andriamanitra rehefa tsapan'izy mivady izay lanja lehibe amin'ny mahazanak'andriamanitra amin'ny manoforonon'andriamanitra azy izay dia izay vao nomen'andriamanitra azy ny baiko hoe aza hoanina ka izao tsy ho tomombana mihitsy ny fanarahana ny baikon'andriamanitra tsy ho tomombana mihitsy ny fanarahana ny sitrapon'andriamanitra rehetra raha tsy tsapa ny olombelona tsirairay avy tsapako
tsapanao fa isika dia noforon'andriamanitra araka ny endrik'andriamanitra zanak'andriamanitra isika fa rehefa tafapetraka izay fotokevitra lehibe izay ianao dia zanak'andriamanitra manana tombamidy ambony dia ambony manana lanja ambony dia ambony dia moramora ho azy ny manaraka ny baikon'andriamanitra ka io baikon'andriamanitra io zany le atao hoe fiainana manome voninahitra an'andriamanitra hatrany amin'ny fanomboan'ny soratra masina hatramin'ny genesisy ka hatrany amin'ny bokyny apokalipsy dia mitoetra foana izany tenin'andriamanitra izany misy andalanteny be deaibe ao amin'ny soratra masina ao maneho fandrarana maneho taridalana mahomby avy amin'andriamanitra raha tsy jerintsika ohatra ao amin'ny deuteronomia toko fa 7 deuteronomia toko fa 7 antenga jerena ny soratra masina deuteronomia toko fa 7 manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy farany dia misy taridalana be deaibe zay omen'andriamanitra ny zanany misy taridalana be deaibe izay omen'andriamanitra antsika tsiraray avy satria zanak'andriamanitra isika hoy ny tenin'andriamanitra manao hoe raha miaino tsara ny feon'i jehovahandriamanitra ho ianao dia ataoko aminao avokoa izao soa fanambinana rehetra izao ny tao hoe fiainana mamevonahitra an'andriamanitra izany dia fiainana manaraka ny taridalana avy amin'andriamanitra fiainana manaraka ny baikon'andriamanitra io zany lay atao hoe faononantena no ny toe-javatra rehetra zay tediavin'andriamanitra amintsika zao ny voasoratra ao amin'ny tesaloniana voalohany toko fa 5:7 haitsika rehetra tsenjery raha ny fahafantarako azy tesaloniana voalohany toko fa 5:7 rehefa hitantsika dia hovankina amin'ny anaran'i jesosy tesaloniana voalohany toko fa 5:7 manao hoe mivavah ka aza mitsahatra mivavah ka aza mitsahatra zany ilay fiainana manome voninahitra an'andriamanitra fiainana voatokana ho an'andriamanitra ao anatin'ny vavaka no ahafahantsika mifandray amin'andriamanitra anatin'ny vavaka no ahafahantsika mahalala ny sitrapon'andriamanitra sy ny fiainona ny tenin'andriamanitra koa ny fiainana manome voninahitra an'andriamanitra izany dia ny fahatsapahana fa isika dia zanak'andriamanitra olona manamboninahitra no arian'andriamanitra mitovy amin'ny endrik'andriamanitra ary mitondra tena tahaka ilay zanak'andriamanitra manahaka ny fomban'andriamanitra manahaka ny toetra n'andriamanitra ka ny taridalana rehetra omen'ilay mpahary izay no fiainantsika amin'ny mahakristianina antsika move tsy tokony ho zany tokony fomba fiainantsika ary zany no irariana mba hiainantsika tsiraray avy mandritra ny fotoana rehetra izay andalovantsika eo amin'ity tany nomen'andriamanitra antsika ity hivavaka isika tompoko tombo tsara o misaotranao zahay fa nomenao afatra sarobidy nampatsiahivinao anay tamin'ity fionanay ity fa manana tombambidy ambony izay satria olona no arianao zanakao ankehitriny tompo dia manapa-kevitra anolotra ny fiainana ho anao ka ny fiainanay rehetra dia hitovy amin'ny fiainan'ny lanitra ny fomba fiteny ny fomba fiakanjo ny fomba fisakafo dia fiainana manome voninahitra anao terizo amin'izany hatramin'ny farany izay andriamanitra ary arovo satria zanakao tononona amin'ny anaranao jesosy zany vavaka izany amen Can you
tsy avery ao raha tsy teo ianao teo anilako isan'andro nampatsiaro ahy sy ny tantanay ho amin'izay zay maharitra tsara lavitra ombaninao ay Jesosy zany indrindra no manaiky ahy ihira hoe faly miarabantsika zay mpanaraka ny onjapeo ho azisy ary isika ihany koa zay mpanaraka ny YouTube sy Facebook ary manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny tokantrantsika tsiraray avy. Androany itsika dia jery loha hevitra vaovao indray izay tenenina amintsika androany hoe afaka ny hamonjy sy ho fahazavako Jehova. Afaka ny hamonjy sy ho fahazavako Jehova. Hitantsika amin'ny Salamo 7:20 ka ny andininy voalohany izany. Misy teny kely ao hoe ny fatokinan'i Jehova piaro sy pitahy ny olona. Vakitsika amin'ny aran'i Jesosy zany rehefa hitantsika hoe Jehova no fahazavako sy famonjenahy. Iza no atahorako? Jehova no fiarovana mafy ho ahy, ho an'ny aiko, iza no angovitako. Zava-dehibe zany afatra lehibe izany hoe Jehova no fahazavako famonjenahy, iza no atahorako? Jehova no fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako. Efa mahazatra antsika angamba ny mahita ankizy matahotra no ny aizina. Ny toe-javatra feno aizina na eo anolohantsika na aoriantsika dia mahatonga antsika ho raiky tahotra. Mino fa toe-javatra mbola iainanao ankehitriny zany sady mbola tena zava-misy mihitsy. Kanefa raha mijery ny ambaran'ny soratra masina teo sika hoe Jehova no fahazavako sy famonjenahy, iza no atahorako? Tsarovy fa Jehova no fahazavana izay inoko, fa fahazavanao ihany koa. No zany dia tokony tsy atahotra isika satria Jehova efa miaraka amintsika.
andehana jerentsika amin'ny toko sy andiny anankiray ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fa enina ka ny andininy fa enina amby folo sy ny andininy fa fito amby folo ny jerentsika de ny jerentsika izay zavatra zay satria tena manasa sainana tokoa izay zavatra trangany zavatra nisy izay zao no ambaran'ny ten'Andriamanitra Jehova o mifona aminao aho ampahirato ny masony mba ahitany ary Jehova nampahiratra ny mason'ilay zatovo ary de nahita izy ka indro ny tendrombohitra feno soavaly sy kalesy afo manodidina any Elisy. Andiny fa 9 ao amin'ny toko sy andiny ary rehefa ny fo maraina koa ny zatovon-dehilahy n'Andriamanitra ka nivoaka de indreo nisy miaramila sy soavaly ary kalesy manodidina ny tanàna de hoy ilay zatovo taminy indrisy tompo nahoana no ataontsika inona ary Elisy aza matahotra fa ny momba antsika dia be noho ny momba azy. Momba antsika dia be noho ny momba azy. Ry havana mety manodidina anao ihany koa ny fomban'i Jehova avo indrindra zay any an-danitra kanefa ianao de eo ambony farafara zay itsabonanao ankehitriny aoka atoky an' Jehova ianao tahaka ny nampahiratin'Andriamanitra n'lay zatovo ka feno kalesy afo kalesy marobe manodidina any Elisy teo ilay zatovo vao tsy natahotra intsony. Eny mety mirapiraba amin'ny aizina isika aiziny fitsaboana aiziny hoe aizana tana fanafody aizina maro samihafa zay manoloana amin'ny fiainantsika kanefa aoka atoky an' Jehova isika satria Jehova ny fahazavanao Jehova ny fiarovana mafy ho an'ny aiko iza no ankivitako ka de mindry zay sy manantena fa atoky an' Jehova ianao manomboka izao am'izao ady miatra manaina atrenao izao. Izy ary no entina ambavaka androany andao indray entintsika ambavaka ny hôpitaly HGRA centre hospitalier universitaire ao Ampefiloha ihany ka ny branche médecine zany no entintsika ambavaka de reto service reto zany ao anatin'ny branche médecine zany service rééducation fonctionnelle, service de réanimation médicale et toxicologie, ny service oncologie sy ny adulte sy ny service oncologie pédiatrique no entintsika ambavaka de ao ihany koa ny hôpitaly manara-penitra de ny hôpitaly Andotapenaka sy ny hôpitaly Anosiala ary tsy adino indrindrindrindra isika zay marary ao an-trano rehetra ka dia andeha isika hitondra ambavaka ny amin'izay. Vavaka asika Tompo Andriamanitra lehibe sy masina indrindra any an-danitro misaotra anao zahay noho ny fampahirezana lehibe zay nomenao anay tamin'ity androany ity. Misaotra satria ianao Jehova no fahazavanay iza no atahorako. Misaotra satria ianao no mpamonjy ny aiko sy ny ainay sy ny ain'ireo miaino izao fotoa fandarana izao iza no anoko vitako satria ianao Jehova no mitantana tanteraka ny fiainanay ka aoka izay mba atoky ianao tanteraka satria ianao no mpiay anay tsiraray avy. Iny Andriamanitra tondra ambavaka an'ireto service reto izahay zay ao amin'ny branche médecine ato amin'ny hôpitaly CHU HGRA Ampefiloha. Inahoana Andriamanitra no man'ireto service reto dia ny service rééducation fonctionnelle sy ny service de réanimation médicale et toxicologie. Inahoana Andriamanitra no omba ny marary rehetra am'ireo service ireo sy ireo majoro sy ireo dokotera sy ireo mpandidy sy ireo mpikarakara rehetra
zay petsehatra ara-pahasalamana. Inao n'Andriamanitra ny anendry ny loharanon-aretiny ireo marary rehetra ao amin'ny toerana io. Toy izany koa Andriamanitra ny service oncologie adulte sy ny service oncologie pédiatrique. Inao n'Andriamanitra no hita ihany koa ireo olona marary ao rehetra. Eny Andriamanitra misy amin'izy ireo nefa miady amin'ny fahafatesana. Aoka Andriamanitra meonao toky izy ireo fa raha sanatrika tsy maintsy mandalo amin'izany fahafatesana zany dia ho atsangako velona amin'ny maty rehefa ho avy tsy ho ilena amin'nao lanitra ianao. Kanefa misy amin'izy ireo koa no hositranonao manokana koa mangataka aminao zay Andriamanitra mba ianao mihitsy ny tokony izy ireo, ianao ny fiarovana mafy ho an'izy ireo ary ianao ny mpamonjy ho an'izy ireo. De tahaka izany koa Andriamanitra ny hôpitaly manara-penitra, de ny hôpitaly Andotapenaka, ny hôpitaly Anosiala. Ianao Andriamanitra ny omba an'ireo mpitsabo rehetra hatramin'ny professeur, hatramin'ny dokotera, hatramin'ireo major isan-karazany, hatramin'ireo infirmier rehetra miasa ao, hatramin'ireo mpikarakara rehetra, mpiatsehatra hatramin'ny mpitantana ny hôpitaly. Ianao Andriamanitra no nindrimandry azy ireo ka andeha araka ny fahitsiana izy ireo. De tsy adino koa Andriamanitra ny maharary an-trano rehetra izay mieno izao fandarana izao. Aoka n'Andriamanitra hikasika ny farafaran'izy ireo ka anasitrana azy amin'izao aretina mikiky mahazo azy izao. Dia apetraka ao am-pelatananao Andriamanitra ny mahasoa ny vahoakanao rehetra manerana tany. Ao ihany koa ireo any ivelan'ny Madagasikara any kanefa mety mandalo faharetina koa. Ianao Andriamanitra nasitrana an'izy ireny, indrindra ty coronavirus zay mandalo ity. Ianao Andriamanitra no amafa ny loharanon'aretiny izy rehetra reny any amin'ny toerana misy azy any. Dia misaotra Andriamanitra ny fiainonao ny vavaka sahady ny amin'ny anaran'i Jesosy reny ihany. Amen. Jesu umbanyangavi umeuaini faenjena sini falalana andresiku ilairati Jesu umbamyangavi Jesu umbamyangavi umeuaini faenjena sini falalana andresiku ilairati Jesu umbamyangavi Umbanyangavi umeu zavachireu andresiku ni fakampanai sialako amini fandricha atauni Satana. Jesu umbamyangavi ampi uau bandresi nifakampanai
andremako mididinao Jesu mba miangavy Jesu mba miangavy omeo reo zavatry reo handreseko ny fakampanay tsy alako amin'ny fandrika ataony Satana Jesu mba miangavy omeo reo zavatry reo andreseko ny fakampanay tsy alako amin'ny fandrika ataony Satana ataony Satana miaraba antsika rehetra indray le havana malala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tratry izao sapaty izao ary miaraba antsika tratry ny ty fotoana ity izay rahantsika mandinika ny ten'Andriamanitra mifototra amin'ny loha hevitra fifoazana iraka faminaniana ary tiana no mampafantatra antsika fa amin'ity anio ity zany no amitianantsika sy amaranantsika ny fandiniana zany loha hevitra izany koa mino isika fa ny asa tamintsika tsirairay avy ny fanahy masina efa nanomana antsika sahady ny amin'izany fifoazana izany ary efa niainantsika sahady zany fifoazana izany fa tsy programa fotsiny na hoe fandarana fotsiny hoe tapitra le fandarana na afinaritra be le fandarana fa mino isika fa tena zava-misy eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy tokoa ny izany hoe fifoazana ho amin'ny iraka ho famitana ny asa izany. Miaraba pasteur Fity. Miaraba pasteur Fane. Eny asy tahaka ny mahazatra dia handeha hivavatsika mialohan'ny herisotsika eo amin'ny fandiniana ny ten'Andriamanitra. Andriamanitra raha inay tsara sy masina indrindra izay ny an-danitra, isoranay mandrakariva ianao no ny fitiavanao sy ny fitahinao ary ny famindramponao izay ataonao aminay nomenao ty sabata ity ary mbola omenao ihany koa fotoana ahafahanay mandinika, ahafahanay mifandray aminao amin'ny alalan'ny teninao. Ampitoera ty anatinay ny fanahinao masina ary aoka hiasa ty anatinay tokoa ny fanahy masina ka ho zava-misy ao amin'ny fiainanay ny fifoazana ho amin'ny iraka ho famitana ny asa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amen.
andehantsika hamaky ny ten'andriamanitra ary hamaky any koa ny taridalana zay lazay ny faminaniana mahakasika an'izany hoe fifoazana sy iraka izany dia hamaky ilay teny eo amin'ny romanina toko 7 isika ny andininy 1 io toko sy andiny io no toko sy andiny zay noraisintsika tamin'ny voalohany indrindra dia andao io noraisintsika amin'ny zao famitinana ny dinidinika izao romanina toko 7 dia zao volazany ten'andriamanitra ary tokony ianao izany indrindra isika satria fantatsika ny andro fa ankehitriny zao dia ora tokony foazanareo amin'ny fahatoriana fa ankehitriny ny famonjenantsika dia akaiky noho tamin'ny andro vao ninotsika ny ten'andriamanitra io zany dia milaza mazava tsara amintsika fa ora tokony foazantsika amin'ny fahatoriana izao rehavana malala tsy tokony mbola isy fisalasalana na mbola isy zavatra ampieritreritra atsika mahakasika an'ity fifoazan'ity hoe zavatra mbola ho avy e zany zavatra anahoana zany tena ilaina ve zany fa ny ten'andriamanitra aza de efa mazava fa ora tokony foazantsika izao satria fantatsika ny andro de miresaka faminaniana indray ntian'olona zay na am'izay hoe inona ramolona zay faminaniana mahakasika ny zany fifoazana zany andao atsika amaky ny voalazany faminaniana am'reto taridalana reto no andeha vakitsika de zao no voalaza amin'ny boky fiomanana ny fotoatsaratra farany petsy 5 zao voalazany faminaniana alohan'ny amangin'andriamanitra farany ny tany amin'ny didi-pitsarany dia isy fifoazana ho amin'ny toetra mampana araka an'andriamanitra tahaka ny fahiny eo amin'ny vahoakan' Jehova izay tsy mbola nisy hita toy izany hatramin'ny andron'ny apôstôly ny fanahy sy ny herin'andriamanitra dia arotsaka eo amin'ny zanany voalaza zany fa mialohan'ny hamangin'andriamanitra farany an'ity tany ity amin'ny alalan'ny didi-pitsarana dia isy fifoazana ho amin'ny toetra mampana araka an'andriamanitra eo amin'ny vahoakan'andriamanitra ary zay manamafy lay voalazany romana toko 7 teo hoe ora tokony foazantsika izao satria fatatsika ny andro ary rehefa miresaka fifoazana isika dia mazava le voalazany taridalana teo hoe fifoazan'ny tena toe-panahy araka an'andriamanitra dia amafisin'ny taridalana anakirainko zany fiomanana am'rahanorana farany pejy 4 de ozy izy hoe aoka isy fifoazan'ny finoana sy ny hery ny fiangonana voalohany dia ifoko ny fanahin'ny fanenjehana ary rehetra indray ny afin'ny fanenjehana aoka isy fifoazan'ny finoana fifoazan'ny tena toe-panahy araka an'andriamanitra dia andeha ho fitiantsika am'ty anio ty zany mahakasika an'izay loha hevitra izay fifoazana iraka faminaniana enary pasteur inona moa no tena hoe zava-misy aty amparany aty de mazava moa zany ny ambaran'ny Timoty faharoa toko 7 de zao ny lohateny hoe ny amin'ny fiamorana any amparany any de manomboka amin'ity voalohany fako fantatrao zao fa any amparany any de andro mahory le andro mahory de tsy inona fa tany saina daholo ny toetran'ny olona ary any amin'ny andininy 4 de tena resany mihitsy tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra manana niriky ny toe-panahy nefa mandany heriny tsy mahafantatra zany ny kristianina fa izy zay ny toerana misy azy ary zay zany ny antony ilaina ny fifoazana satria ny fifoazana zany de mitarika ny olona voalohany indrindra aloha atsapa ny fahotany ary hitarika azy ho amin'ny fibebahana satria samy teny daholo ny rehetra hoe zao ve ny toetra ary tena zay indrindra ndromarina ara de mandrary indrisy olomanitra iza no anafaka amin'ny tenan'ity fahotana ity ny fifoazana zany
voalohany reny de mitarika ny mpanota anankiray ho tonga saina ary ahafantatra izy hoe tena tsy mety ary rehefa tonga saina izy de andray ny fanapaha-kevitra de zay voarosanay amin'ny hoe fanavaozana zany hoe ity fiamorana ity zany de io le lazany hoe fahafatesana ara-panahy satria tsy maneho ninona mihitsy zany lay milaza ny tena ny fa kristianina milaza ny fa manana ny fahamarinana tsy maneho an'izay de zay le hoe maty ara-panahy ka raha tsy tonga saina izy de tsy afaka ahoana nefa ny atonga azo tonga saina de mazava ny soratra masina de manambara ao amin'ny jaona toko 4:15 ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo zao ny fahotana asan'ny fanahy masina tanteraka zany zay ka ny fanahy masina zany amin'ny alalan'ny vavaka tolonam-bavaka dia mahazo lay fahazavan-tsaina de tonga saina hoe hoe misy zavatra tsy mety a misy zavatra mila amboarina misy zavatra mila avaozina ka ny fifoazana zany de tsy programa fa lay fifandraisanao am' Jesosy